bonsoir à tous. Voilà, on voulait simplement vous adresser un message de soutien au peuple malagasy et à ses dirigeants. Nos pensées vont à toutes les familles des victimes. Nous sommes contre toute forme de violence, d'intimidation. Nous faisons appel aussi au retour, au dialogue et à la solidarité. Miarahaba anareo rehetrarehetra izahay dia andevafatra no hanana ny vahoaka malagasy rehetra mitodika any amin'ny fianakaviana iarabona rehetra izay manohitra ny herisetra sy ny fampitahorana rehetra izay miantso ny fiheverana amin'ny fifampiresahana sy ny firaisan-kina. On veut simplement le respect de notre peuple et la paix. Il est important pour nous de dire non à la haine et à la division. Et il faut qu'on reste unis, qu'on avance ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre peuple. Miarahory amin'ny avatsika izay niarambona tamin'ny situation seho dia manameloka tanteraka ny herisetra sy ny fifampisarazarana samy malagasy.